misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya irate niavy aminao itoetrabetsakao amponaya. Valy miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora zokiny indray sika amin'ity anio ity fifaliana ho anay ihany koa ny mandray atsika tsirairay avy isa-tokantrano ary mirariny soa indrindra mba hitombo finoana hitombo fahalalana Andriamanitra isika. Alohan'ny deratsika ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara izan-danitra mbola misaotra anao izay mbola nomena an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandray ny teninao. Tompo sokafo ny fomam-pananay fa voninkianao anao zahay ary eo ka ianao rery ihany no anjaka amin'ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe teny fahalalahana, tena fahalalahana. Ho an'izay rehetra manaiky an'izany dia omeny Jesosy ny fahafahana mitovy amin'izay nomeny an'ilay vehivavy tratra nitsangatsanga leo amin'ny Jaona 5. Toran-kenatra sy meloka ity vehivavy tsy fantatra anarany ity, fantany fa mendrika ny sazy feno araka ny lalàna izy, raha tokony namela azy hiatrika ny sazy mendrika azy anefa Jesosy tena nandratra azy ary nanafaka azy tamin'ny teny manao hoe mandehana ary aza manota intsony. Naseho mazava tsara fa tsy nanafaka azy hanao an'izay tiany atao izy fa nanafaka azy tamin'ny fihodinan'ny ota izay mandravarava. Jesosy rery ihany izy rery ihany no afaka manome an'izany ambaratonga ny fahafahany izany, ilay karazana anankiray izay azo avy amin'ny fitandremana ny lalàna. Indrisy anefa fa tsy ny rehetra no liana amin'izany karazana fahalalana izany. Afaka nanafaka an'ilay vehivavy nitsangatsanga Jesosy satria nibebaka izy kanefa tsy afaka nanome fahafahana ho an'ireo fariseho izay tsy nibebaka ihany koa izy. Hoy izy tamin'ireo izay nandà azy manao hoe raha tsy mino anareo fa izao no izy dia ho faty amin'ny fahotanareo ianareo. Niavina loatra manko izy eo ary nifantoka loatra tamin'ny fampahoriana izay natrehan'ny Romanina ka tsy fantany fa nila fanafahana tamin'ny ota izy ireo. Sady tsy vonina ny hanaiky an'izany fanandevozana izany izy ireo ny tsy hanaiky ny fanafahana avy amin'ny olona tokana afaka manolotra an'izany. Lasa niady hevitra izy ireo hoe taranaka Abrahama izahay ary tsy mba handevon'ny olona hatrizay. Ahoana moa ny ilazany hoe ho afaka ianareo? Tsy mety ho lavitra ny fahamarinana izany. Tsy vitany hoe ny tantaran'ny Jiosy ihany no ahitana ny fanandevozana ny Roma, Grika, Persa, Babilôna ary Egypta nandritra ny taon-jato maro fa nigaja ny fahotana kosa dia manakorotana ny olombelona rehetra. Ankoatran'izany dia noho ny nivadian'ny Jiosy ny fanekena nataony tamin'Andriamanitra no nampahoriana sy resin'ny fanjakana hafa tamin'ny voalohany. Mandra-pialan'ny mpiaino azy ny fatoran'ny fony mpanota dia tsy afaka nanao ninonina nanafaka azy ireo tokoa Kristy. Tian'ny olona hanafaka azy ireo avy any Roma ny olona saingy tsy hitany mpamonjy fa misy vidiny lehibe ny fanafaka azy ireo tamin'ny tompo teto tany raha toa ka mionona amin'ny fijanonana
amin'ny fanandevozan'ilay fahavalo lehibe kokoa izay farisiny. Toy ny amin'ny fahalalahana rehetra ihany koa, ny fahafahana entin'i Jesosy dia anankiray azo araraotina. Kristianina maro manko ankehitriny no mandika vilana ny fanafahana hitantsika ao amin'ny Kristy, fa tsy misy lalàna sy fetra, fa afaka manao izay tiany izy ireo ozy izy. Mpanoratra maro amin'ny testamenta vaovao no miresaka an'izany loza izany. Nampitanjona tahaka an'izao Paoly manao hoe fa efa nantsoina ho amin'ny fahafahana ianareo rahalahy ozy izy, nefa aza mampiasa ny fahafahana ho amin'ny nofo fa mifanompo amin'ny fitiavana. Nampitanjana toy izao koa Petera manao hoe miaina tahaka ny olona afaka ka afaka manarina ny ratsy, ny fahafahanareo fa aoka kosa ho mpanompon'Andriamanitra. Ny ahiahin'i Petera amin'ny toe-javatra io dia ny mety ampiasan'ny kristianina amin'ny fomba ratsy ny fahafahany amin'ny Kristy ho fialan-tsiny hikolokoloana ny fanamavona ny fahefam-panjakana. Milaza amintsika mazava izy hoe maneke izay rehetra ataon'ny olona noho ny amin'ny tompo, na ny mpanjaka no ambony indrindra na ny mpanapaka. Ny tena fahafahana amin'ny Kristy izany dia manome herentsika. Atao ny olona rehetra, tiavo ny firalahiana, matahorana Andriamanitra, anjao ny mpanjaka. Izany fahalalahana izany dia mamela ny zavatra rehetra ho mampitiavana anjaka ao amintsika. Izany no hitaoman'i Jesosy antsika mba amin'ilay tena fahafahana tokoa isika, fa tsy amin'ilay fahafahana sarotsarony izay misy amin'izao tontolo izao. Dia mba ho aminao dia izany teny izany anio, ka mba hitondra fanafahana tena izy aminao tokoa mandritra n'ity herinandro ity. I tompo mihitsy no anamboatra antsika ao anatin'izany fahafahana tena izy izany. Vavaka isika, rainay malala tsara indrindra mbola misaotra anao ny amin'ny teninao, misaotra manome fahafahana sy mitondra fandresena ho anay. Tompo, aoka ny fiainanay ho fiainam-pandresena sy fiainam-pahafahana aminao. Aoka ny tokantrano misy anay ho tokantrano-pandresena sy tokantrano-panafahana misy anao, satria ianao efa nanafaka anay amin'ny fahotany ratsy rehetra. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.